promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, insertion professionnelle. Zay ny tena navoy hatramin'ny édition voalohany indrindra amin'ny telo amby folo sy roa arivo dia nitozana hatramin'izao. Ny antony tena nanaovana an'ilay izy fa ahitana fa hoe misy lanjany be tokoa ny resaka fandraharahana eto Madagasikara raha ohatra ka hoe lasa lavitra ilay izy. Fanohanana ihany koa ireo mpandraharaha rehetra efa misy amin'ny alalan'ilay salon, izany hoe fanampiana azy mitady partenaire, mitady mpiara-miasa sahala amin'ny Nextop ohatra manao logiciel Odoo afaka manampy ny orinasa rehetra amin'ny resaka fitantanana amin'ny andavanandro. Dia misy ihany koa ny resaka recrutement, insertion professionnelle. Mifampiankina zany resaka fandraharana sy insertion professionnelle satria raha betsaka ny mpandraharaha, betsaka ny orinasa misy dia betsaka ny asa misy. Dia izany hoe fanampiana ny tanora, indrindra moa zany ny tanora amin'ny resaka fitadiavana asa sy fidirana amin'ny sehatry ny asa. Niakisena kokoa ny resaka développement des affaires ny édition tamity, izany hoe any amin'ny tena fandraharahana mihitsy, fampiroboroboana fandraharahana. Dia izay nahatonga anay nitady miara-miasa tamin'ireo partenaire anay rehetra amin'izao ireo manomboka amin'ny FRES Madagascar dia ny AUF, page jaune.mg sy ireo maro samihafa ireo ampiroboroboana fandraharahana ilay izy satria misy maro ny olana lalovan'ny orinasa na amin'ny resaka fitantanana na fitadiavana mpiasa, mpiara-miasa sy ny sisa sy ny sisa. Izay mahatonga anay nanao ilay izy amin'ity hoe tena resaka fampiroboroboana ny business-ny mpandraharaha. Dia izay koa nahatonga anay na misy ny village financement ahitana mpandraharaha mpamatsy vola, ny village service et conseil sy ny business intelligence mifandray amin'izay fampiroboroboana fandraharahana izay. Ireo natateraka ny tranoheva maro samihafa dia afaka nanao village anankiefatra izahay amin'ity andiany fahadimy ity. Village d'exposition efatra izay mizara toy izao service et conseil, ahitana ireo mpitsidika ny torohevitra maro samihafa mikasika ny fandraharahana. Misy ihany koa ny village financement izay ahitana ireo mpamatsy vola rehetra afaka miara-miasa aminy amin'ny fampiroboroboana ny asany sy ny fandraharahana ataony. Misy ny village business intelligence izay ahitantsika ny Nextop miaraka amin'ny Odoo zany efa voalaza teo. Village izay ahafahana, izay ahitana indrindra kokoa orinasa izay manome vahaolana ho an'ny petite et moyenne entreprise amin'ny resaka fitantanana amin'ny andavanandro. Ary farany village recrutement, village izay ahitana ireo orinasa manao mitady mpiasa betsaka indrindra, manao recrutement betsaka indrindra. Mandritra n'io roa andro anatanterahana ny salon io dia isy ny programme formation manampoana fa misy ny fisoratana anarana izay hita amin'ny site ny salon. Misy ihany koa ireo conférence maro samihafa iarahana miaraka amin'ny FRES Madagascar, ny conférence izay iarahana miaraka amin'ireo participants maro ihany koa. Ary ankoatr'izay dia misy ny rencontre B2B, plateforme iray izy io ahafahan'ny mpandraharaha mihaona amin'ny mpandraharaha hafa mifanankalozan-kevitra sy ahitana partenariat indrindra amin'ny sehatra misy azy, inona azo hifanampiana, inona azon'ny zareo iarahana miasa. Ary farany ny simulation d'embauche sy ny test de personnalité izay azo avy any amin'ny centrale test ahafahan'ireo olona mitady asa mahalala hoe tahaka ny inona ny toetrany ahafahana mahita koa inona ny asa mifandray aminy kokoa.